La 4G Batelma vous présente Nivavao. Aro, miaina sy miaro, mandry voniny vato. Manolotra ho anao ny vaovao. Lavage Kiri. Manolotra ho anao ny vaovao. Lavage Kiri, ho finaritra ny tontolo andronao. Mizotra ho an'ny fampandrosoany Madagasikara ankehitriny hoy ny masivo frantsay Androany nandritra ny varandresaka ho an'ny mpanao gazety mahakasika ny tatitra zava-bita nandritra ny efataona ny asany teto an-toerana. Miverina nyzotra mampitoena Antananarivo Johannesburg Antananarivo ny alatsinainy 17 ny volana Jona lasa teo no nanatanteraka sidina voalohany tany an-toerana ho an'ny titaona tiany kompania nasional Air Madagasikara. Mizotra araka ny tokony ho izy ny famahana ny olany Otiva Boeny amin'izao fotoana izao taoriana ny fifampiresan'ny filohan'ny Repoblika sy ireo tompon'andraikitra anivon'ny Otiva. Izy ny fampitam-baovao avoaka momba an'izany tsy ho ela raha ny vanazavana. Anomboka afaka 2 andro ny kanina 2024 izay tanterahana any Egypte. Efa any an-toerana ekipa pirenena malagasy ankehitriny. Tao anatin'ny hafaliana tanteraka nandraisan'ireo malagasy monina ao Egypte azy ireo. Maresaka iraisam-pirenena olona 80 no namony ainy ary maro naratra tao Mali vokatry ny fanafiana nataona andiana tafika izay mirongo basy. Amam-bolana maro izay miamitombo isan'ny fanafiana any an-toerana. Ny adidin'ireo avy hatrany. Finaritra topoko lasy topoko afo fotoana vaovao eto amin'ny Kultivika Manatsanahara anaraka izany hatramin'ny farany any botsika ny vaovao dia hoaratsika ny fanambarana izay nataon'ny filohan'ny Repoblika Andrajoelina taoriana ny fifampitiniana teo amin'ny sy ireo mpandrara solika teto amintsika izay tao anatin'ny telo andro ary mifarana androany. Naoary. Rehefa nivory sy nifandinika niaraka tamin'ireo mpandrarany solika eto Madagasikara. Hatramin'ny maraina ka hatramin'ny zao arivo zao dia nijery ary nifanaraka fa ny vidin'ny solika dia tokony hifanaraka amin'ny fahefan'ny vidy sy indrindra mba ho zakany vahoaka malagasy. Noho izany dia rehefa nijerena ny vitsivitsiny rehetrarehetra tao anatin'ny firafitra izany vidin'ny solika izany. Ao anatin'izany dia ny vidin'ny fitaterana ny solika any ivelany mandrapatonga eto Madagasikara. Ao anatin'izany ny tombom-barotra izay azon'ireo mpandrarany solika ary ny tombom-barotra azon'ny malagasy izay mitantana sy anireny station de service rehetra reny. Ka noho izany dia ny fanapakevitra teto aloha voalohany dia ny dépôt ao Akorondrano izay efa matonany maro no teo izay tsy mametraka intsony ny norme sy ny sécurité ho an'ny mponina eto Antananarivo dia tsy maintsy hovana-toerana ary ny kapasité ihany koa izay raha 220 andro ankehitriny dia tokony mba hihoatra any amin'ny 10 amby 20 andro any hoany. Izany hoe tsy maintsy atao manara-penitra ny fotodrafitrasa rehetra ampiasaina eto amin'ny firenena manomboka izao. Noho izany dia afindra tsy ho ela ary hanomboka tsy ho ela ny fanondrana ny toerana ametrahana ny tompontsolika eto an-drenivohitra fa ohatran'izay ihany koa ny any amin'ny faritra rehetra. Faharoa manarakarak'izay dia ny tombom-barotra ho azon'ireo malagasy mitantana an'ireny station de service reny dia ampiakarina. Faharoa manarakarak'izay ny vidin'ny solika dia miena ary izay mifeto izao. Ny pétrole dia miena 500 ariary. Ny gasoil dia miena 150 ariary. Ary ny solika kosa
dia miena sans arrière. Izany dia anakery manomboka rapitsy maraina ary manerana ny Madagasikara. Andrasana arak'izany ny fekitraika amin'ny vatana eo amin'ny fiainana andavanandro ny mponina amin'izay fidinan'ny vidin'ny solika izay. Torak'izany eo amin'ny lafin'ny sarandalana fa eo ihany koa amin'ireo entana ilaina amin'ny fiainana andavanandro sy ny maro hafa. Naniozantsika ny vaovao kosa indray dia mizotra ho any fampandrosoan'ny Madagasikara ankehitriny ho ny masivo frantsay androany nandritra ny valandresaka ho an'ny mpanao gazety na tsiprin'izay izay entiny mampionana Rakotoarson. Fanantenana no azo andikana ny toerana misy any Madagasikara ankehitriny. Mizotra mankany amin'ny fampandrosoana ny firenena raha toa ka voatazona sy miatra avokoa ireo fanapahan-kevim-panjakana maro samihafa noraisina tato ato. Hita ny hafainganam-pandeha hoy ny masoivo frantsay niasa teto Madagasikara efatra taona izao, Voulon Véronique. L'espoir est si grand aujourd'hui, c'est qu'il faut que ça change. Lehibe tokoa ny fanantenana ankehitriny ary tokony hiova avokoa ireo tsy nety teo aloha ary minohy ianareo fa anoana amin'izany ila Frantsa mba hahatongavana izany fiovana izany. Tsapako mihitsy fa miandry izany avokoa ny vahoaka malagasy ankehitriny satria tsy ho vitany irery izany. Irarintsika mba hitondra vokatsoa ireo fanapahan-kevitra maro no raisin'ny fitondrana tato ato satria izao dia nahafantatra tsara ny zava-nisy ny ainany malagasy hatramin'izay. Manoloana izany dia mbola betsaka ireo asa miandry, indrindra fa mana ny olan'ireo mahanitra indrindra. Faranako amin'ny alahelo ny fandraisam-pitenenako satria andao an'ity firenena izay ao anatin'ny fisondrotany fanantenana ity ny tenako. Mirary tokoa ny mba hiovan'ny fiainany malagasy rehetra ao. Ho fampandrosoana ho fifaliana isa-paritra aty Afrika ary maneran-tany. Qu'il soit tout à fait en harmonie avec son environnement régional, avec son environnement africain et mondial. Teboka maro ankoatr'izay no nasongadiny nandritra ny valandresaka ho an'ny mpanao gazety, toy ny fifandraisana sy fiara-miasa eo amin'ny Madagasikara sy la Frantsa. Isan'izany ny resaka nosy manodidina na ny Îles Éparses. Efa ao anatin'ny fandiniana ny marimaritra iraisana ny filorotonta araka ny efa fantatra nandritra ny fionan'izy ireo farany teo. Dingana lehibe tsy azo tsinotsoniavina izany ho ity masoivo ity ary antenaina hitondra vahaolana sy tombotsoa ho an'ny besin'ny maro. Noresany ihany koa ny resaka tsy fandriam-pahalemana eto Madagasikara izay matetika nala sibatra vahiny toy ny frantsay. Hita ho izy ny ezaka ataon'ireo tompon'andraikitra ankehitriny ka nampiena izany indrindra ny resaka kidnapping izay nahitana vokatra tsara. Nanamafy ny tena ny favonina trano ny firenena frantsay hitondra ny anjara biriky amin'ny fanohanana. Nivotra ihany koa ny resaka momba ny tantara Madagasikara sy la Frantsa tamin'ny lalana nazahoana ny fahaleovantena. Tokony hamadika pejy ho iatrana izy ny tsirairay ary tsy hikatsaka afa-tsy ny fampandrosoana. Ny mahakasika ny fahazahoana viza makany la Frantsa kosa indray, namafisiny fa efa eo andalana fandraisana fehipetra fa ahafahan'ny mpianatra sy mpiasa malagasy misitraka izany ny fanjakana frantsay ankehitriny. Tsy maintsy soroana kosa nefa ho iatrana izy ny osika sy ny fifindramonina tsy manara-dalàna. Amin'ity taona ity raha tsy haivina no mifarana ny fotoam-piasany ity masoivo miasa eto Madagasikara ity izay naharitra 4 taona. Faniverina nizotra mampitoana Antananarivo Johannesburg Antananarivo ny alatsinainy 17 ny volana Jona teo nanatanteraka sidina voalohany tany an-toerana ho an'ity taona ity ny kompani Air Madagasikara. Michel Arnardzon. Efa taona teoriana nanomboka ny alatsinainy 17 Jona teo niverina nizotra mampitoana Antananarivo Johannesburg Antananarivo. Isan'ny zotra ny tanàny anjara-tsaina ambandra ny fanazavana ity zotra ity, saingy entina hanomboana ny fampitomboana ny sidina ataon'ny Air Madagasikara izay hitondra tombotsoa betsaka ho an'i Madagasikara. Toerana fandraharahana anisan'ny goavana ihany koa Afrika Atsimo. Ka izay no tena anisan'ny hoe zava-dehibe ho antsika malagasy, tsy mila mandeha lavitra fa miampita ny ranomason'ny Mozambika dia efa afaka mitsofoka ao anatin'izany tsena be iraisam-pirenena izany. Eo ihany koa ny lafin'ny fampianarana ambony dia efa manomboka efa lasa lavitra ny eto Afrika Atsimo ka mihamaro dia mihamaro eto Tanora malagasy izay tonga makatia mandrato fianarana ary farany dia fantatsika fa anisan'ny toerana fanta-daza ny faritra Afrika Atsimo amin'ny fizahantany.
Hatreto nizotra makany Frantsa sy Chine no mitana ny tsena ambony indrindra eo anivon'ny kompania mpitaterana Air Madagascar. Raha ny antotanisa ny taona 2024 manodidina ny 100 isan-kerinandro ireo mpizahatany avy any Afrika Atsimo miditra eto Madagasikara. Tombony lehibe ho an'ny sehatry ny fizahatany ny fisokafan'ny sidina indray raha ny fanazavana ary hanampitosika ny fampitomboana ny isan'ny mpizahatany izay tanjon'ny fanjakana amin'izao. Tombontsoa dia ngeza be mihitsy satria tamin'ny Air Madagascar nijanona dia tena nijanona mihitsy ilay marché. Manampy tokoa satria ny aty Afrique du Sud zany ilay olona avy aty tady plage. Tsika manana plage tsara be mihitsy. Dia nitanjonay zany hoe farafaratsiny mbo amin'ny manomboka amin'ny heritaona. Amin'izao moa efa tapaka ny taona zao ny olona rehefa mandeha voyage dia efa miprépare ohatrany hoe 2 mois, 3 mois, 4 mois. Kelikely zany eritreretana amin'ity taona voalohany ity fa any amin'ny 2020 any mieritreritra izay hoe minimum any amin'ny 2 na 3 minimum zany isa-taona. Boeing 737-800 no anatanteraka izay zotra izay indroa isan-kerinandro hatreto no anatanterahana izany ny alatsinainy sy ny sabotsy. Faly izahay ary afaka mifaninana tsara amin'ireo kompania mety efa manao izay zotra izay. Isan'ny teboka goavany iray entina mampivoatra ny kompania izao. Isan'ny tombony ho anay ny fananana ny réseau tsara dia entina manatanteraka ireo zotra isan-karazany. Tafiditra ao anatin'izay ireo izay avy ao Johannesburg mankany amin'ny ranomasimbe Indiana. Et puis également via la Réunion. Hatreto na eo aza ny olana sedray ny kompania nanambatra ireo tompony andraikitra ny amin'ny fanarenana amin'ny ankapobeny. Raha nantotanisa ny volana janoary hatramin'ny volana oktobra 2024 miisa 550 sy 700 sy enal ireo nandray ny sidina long courrier raha toka 700 sy 305 alina teo amin'ny zotra regionaly. 700 sy 702 sy 3 hetsy kosa ny zotra anatiny. 430 sy 300 sy 301 alina ny sidina no tanterahana. Fa nanantotosa atrikasa fampahafantarana ny torolalana momba ny fikirakirana sy ny fitantanana ny volam-panjakana tao Toamasina ny alatsinainy lasa teo ny avy ao anivon'ny ministeran'ny toe-karena sy ny fitantanam-bola. Tanjona ny hanamafisana ny traikefa ho an'ireo mpisehatra rehetra ary itoy any amin'ny faritra samihafa ny fampiofanana. Ny alatsinainy teo any koa no nanatotosana ny fitokanana ny trano vavaon'ny sampandrara mahakasika ny fitantanam-bola tany amin'iny faritra Atsinanana iny fanampanazavana. Fotodrafitrasa notokanatsika io hitatsika eto io. Voalaza teo fa efa taona maromaro zay no nanomanatsika azy tia kanefa tamin'ity taona ity moa ny direction générale ny finance sy ny raha ankapobeny ny affaires générales izany dia somary nanao ezaka raha itosika ihany mba hahafahantsika manokana izao trano tsara tarehy izao ary ireo source propre atsika moa nanaovantsika azy io dia omentsika tehaka manokana angamba isika rehetra satria asa goavana izao. Fa mizotra araky ny tokony ho izy ny famahana ny olany Otiva Boeny amin'izao fotoana izao taorina ny fampiresan'ny filohan'ny Repoblika sy ireo tompony andraikitra avy ao anivon'ny Otiva. Izy ny fampitam-baovao fo avoaka momba izany tsy ho ela raha ny voalaza. Faladiny mampiona rakotoarson. Herinandro taoriany tokony hamoana ny tetiandro fandoavana ny volan'ireo mpikambana atao amin'ny Otiva Boeny izay fotoana nodidiny filohan'ny Repoblika. Tsy mbola fantatra mazava ny vahaolana arosony ireo tompony andraikitra misana izany hoy ireo mpanjifa voakasiky ny raharaha. Nanamafy ankilany ny tompony andraikitra iray ao amin'ny Otiva fa mizotra ampilaminana amin'ny famahana ny olana ary tsy misy ny fikatsoana hatreto. Amin'ny ankapobeny tsy zavatra mikatso fa teny efa ao an-dalana mamahan'ilay olana rehetrarehetra amin'ny fampirana za. Dia taoriana iny misy fihaonana koa zoma oriana iny miaraka amin'ny tompony andraikitra teknika atao amin'ny présidence ihany keo. Misy vaovao ampitainy zareo atoato izany hoe tsy ho ela tsony amina communiqué de presse ohatr'izay atao efa famahana an'ilay olana. Zay zany ilay zava-misy dia no communiqué de presse izy misy hoan'ny dingana aty amin'izy moa izy ty aty Majunga koa zany misy fampilazana koa atao any amin'ny
any ankesy tsirairay ihany satria misy kesy maromaro moa zany dia bivaboely. Andrasana araka izany ny famoahana ny lamina sy ny fepetra ho raisina entina merenana ny volan'ny mpikambana. Tsy ahivina fa 3 taona izao no ny andrasan'ny mpanjifa ny famerenana ny vola tahiriny. Fananomboka androany fanadinana nasionaly ho an'ny 3 volana voalohany eo anivon'ny CNTMAD miparitaka eraky ny fobe mpanadinana miisa 47 manerana ny Madagasikara ireo mpiadina. Michelarana Arzona. Foibe mpanadinana miisa 47 no anatanterana ny fanadinana nasionaly ho an'ny 3 volana voalohany eo anivon'ny CNTMAD. Miisa 7,791 alina ireo mpiadina amin'izany manerana ny Madagasikara. 2,701 amin'ireo no avy eto Antananarivo. Mahakasika ny fanadinana dia misy moa zany no fandraisana fepetra entina zany mba anaraka ny fenitra zany ny fanadinana izay ho tanterahana dia eto moa zany ny miaramiasa amin'ny isorana manokana eto fa miaramiasa amin'ny police pyrénéenne zay sy amin'ny gendarmerie nationale zany eo amin'ny sécurisation ny fanadinana izay atao ka ny isaky ny tapakandro zany maraina dia misy zareo officier de police judiciaire zany izay mametraka tomokase ao aorinan'ny enveloppe misy ny fait de copie ary rehefa avy eo indray moa rehefa tonga eto daholo manerana Madagasikara dia eo amin'ny anokafana azy dia mbola misy ihany ireo officier de police judiciaire mijery akaiky hoe tena izy marina ve le kase natao anatiny. Eto moa dia ny apetraky ny ministera ny fampianaram-batonga ambony sy ny fikarohana siansa hoe ny fametrahana ny kalitaon'ny fampianarana. Miisa 7 ireo sampam-piofanana manatanteraka ity fanadinana nasionaly ity: ny droit, gestion, commerce, économie, communication, informatique, télécommunication ary ny génie industriel. Izy ny fampifanarana ny fiofanana amin'ny tadiavin'ny orinasa raha ny fanazavana. Eto zany dia apetraka tsara zay ary ametraka ny fiaramiasa zay amin'ny orinasa maro misy zany raha Madagasikara satria be da be ny mpianatra ny atao amin'ny CNTMAD izay voaray any amin'ireny orinasa maro eny dia amintsika amin'teny izao dia efa eo ampijereny zay amina orinasa efa vitsivitsy aloha zany hoe firy ny mpianatra zany efa voaray ihany zany ka eto izay no mahatonga anay hoe tsy mitsahatra manatsara hatrany ny kalitaon'ny fampianarana atao amin'ny CNTMAD. Nanomboka androany ary mifarina ny zoma 1 jona izao ny fanadinana nasionaly eo anivon'ny CNTMAD ity. Fa mahazovana eto Madagasikara ny aretina drépanocytose mandidina ny 10,100 ny malagasy no ahitana ny soritra aretina ary 200 eo ny tratran'ity aretina ity araky ny antotanisa teo anivon'ny ministera ny fahasalamam-bahoaka. Fanadimy Antarandriana. Aretina tsy be mpahafantatra saingy mahazovana eto amintsika ny drépanocytose. Sakany eo amin'ny fitsaboana tsy fahafantarana ny aretina tahaka ity renim-pianakaviana iray ity izay mipetraka lavitra ny renivohitra. Sekatra ny drépanocytose avokoa ireo zanany ary nisy ny ndao ny fahafatesana. Ray 7 taona le maty vaingana teo, dia ray eo amin'ny zazany navotezany eo amin'ny efa volana tonga dia mivadika zone na dia le olo États-Unis dia zay no tsy manao retraite États-Unis fetiko amin'ny dokotera foana zanako dia mitsaboana izy dia netina tsy rabe io dia tsy nisy afahana koa ny aretina dia ndesany le zaza dia zao no bivokako tamin'ny raiky fahatelony dia nanao crise beseky maty niakatra tsy rabe dia le zazakena zany avy nitafavoaka fa le izy zany le madrépanoana zany dia tsy niavitra le zaza fa hoe zonazo tafara tato zany avona hoe misy drépano le zaza fa tao zany hoe tsy malaila hoe drépano le vadiko zany sud-est avy ana farafangana dia ireo roa ambin'ny folo mianada dia maty daholo ireo tsisy mivelona tsy vadiko rery any mivelona fa olo ambanivohitra zany milaza hoe namisavin'olo la zao zany mandiniky madama tsy namisavin'olo mihitsy ireo fa mety hoe drépanocytose. Ho azy amanetsy ny isam-bolana no lany tamin'ny fitsaboana. Tena olana be mihitsy izay araka teneniko hoe isaky ny mandeha miakatra tsirabena eo amin'ny 4 mihitsy mivola fa tamin'ny tirako ny zanako maty zany tena vola be mihitsy ny laniny. Isaky hoe ny tombo ny atiny sy ny voany dia tsy nisy fandidina moa tena tsy afaka commandé amin'ny dokotera hoe didina fa dia ao izy safa hoe vadiko ny tena hoe dokotera sao dia tsy vitanareo oetiny mody le zaza fa oety manana efa tsisy tsony fa tapitra namidy aby ny zavatra ohatrany tsaboana azy safa hoe mamy ny zanaka hoe ny reny zavatra mora loha reny
vinavinaina ofo ny 100 ny malagasy no ahitana ny soratra io aretin'io ary raikatra amin'ny 200 ireo mararin'izany eto Madagasikara, hoy ny teo anivy ministera ny fahasalamam-bahoaka. Isy ny politika apetraka entina hiadina amin'ny aretina sy hanamaivanana ny fitsaboana raha ny fanazavana. Moa zany hoe eny misy faritra eto amintsika nalaza hatramin'izay hoe betsaka indrindra ny atsimo atsinanana, eo koa ny atsimo rehetra fa ny atsimo ny avaratra ny atsinanana ny andrefana ny tany rehetra eto Madagasikara zao dia efa misy avokoa, efa misy an'izy io. Fa ny tany atsimo tamin'ny faritra atsinanana iny zany ny hoe maromaro satria tany moa nentim-bohana zany retina lovana amin'ny avy amin'ny ray aman-dreny satria misy an'ilay soritra, misy an'ilay taro menamena na hémoglobine zany tsy ara-dalàna na hémoglobine S, izay no tena mahatonga ny aretina ity. Ny fisorohana moa zany raha hoe ny fisorohana atao ny fitsaboana fandraisana tanana zany dia ny fitiliana mialoha, rehefa fantatra mialoha izy dia mba atao izay tsy hitarany ilay aretina, fa ny tena mahasarotra ny aretina ity dia ny fitarany. Satria raha mifaingoka ny sela menamena dia lasa niena ny tahany raha dia manetsinetsina ny lalan-draha madinika kely izy io dia lasa mitondra ny fanahitainana be dia be ary mety mitarika fahasimban'ny tova maromaro. Ny ministera-ny fahasalamam-bahoaka dia ao anatin'ny fisorohana ny tena ataony ary koa ny fanatsarana ny fitiliana ny amin'izao fotoana izao koa dia maro ny fangatahan'ireo reo fikambanana izay miaro sy manampy an'ity hiady amin'ny aretina drépanocytose ity dia miaraka amin'ireo mpiara-monina ao ny OMS, ao ny LCDM moa zany misy an'ny fandraisana tanana an'io dia miezaka zany ny ministera ny fahasalamam-bahoaka hanamora sy hanamaivana ny fandraisana tanana na amin'ny lafin'ny fitsaboana amin'ny lafin'ny ara-bola amin'ny fandraisana tanan'ireo mararina. Raha tsy ahivina, tsy mifindra saingy manaranaka ny drépanocytose, tsy fampiandra, farerahana be mitarazoka, maso mavomavo, fanentenana tsy hay hazavaina no isan'ny singa fisehony. Mety ateraka ny tsy fampiny fisotron-drano, haditsaina sy ny maro hafa kosa ny krizy aterany. Androany ankilany no nankalazaina ny andro maneran-tany ho any ady amin'ity aretina ity. Teto amin'ny AGR no nanamariana izany ho an'ny teto Andrenivohitra. Fa nanomboka omaly ny fanamboarana ny ampahandalana eo Ambatonakanga ary hotratrarina mialohan'ny fankalazana ny fetin'ny fahaleovantena ny asa araka nambarany teo anivon'ny ministeran'ny fanajariana ny tany ny toeram-ponenana ary ny asa vaventy tamin'ity androany ity. Miantarandriana voatra. Tafiditra ao anatin'ny fanatsarana ny tambazotra ny lalana eto Antananarivo sy fitohizan'ny fanamboaran-dalana maro samihafa. Ny atomboka ihany koa ny fanamboarana ny ampahandalana miainga eo amin'ny sita Ambatonakanga midina eo Ambohijatovo. Isy manoloan'io ny fahatapahan'ny lalana ao anatin'ny fotoana voafitra. Ny tetikasa fanatsarana sy fanamboarana lalana eto tampon-tanàna Antananarivo renivohitra dia ity ampahandalana midina eto amin'ny sita Ambatonakanga mivoaka hatrery amin'ny Ambohijatovo ambany ity dia nokasaina ho avadika tara. Any hoe sorona ilay pavé dia ho avadika tara. Raha ny tao anatin'ny fandaharam-potoana voalohany dia amin'ny andro alina ny tokony natao ny fanatanterahana ny fanamboarana ny asa. Nanomboka omaly ny orinasa Colas no nanao ny fanesorana izany pavé izany. Nefa rehefa teo am-panesorana amin'ny pavé dia hita fa nisy olana kely ao amin'ny assainissement tao ambanin'ilay pavé. Noho izany lasa tsy maintsy isy fanamboarana goavana kokoa atao eto amin'ity ampahandalana ity. Dia tsy maintsy mitapahana ny lalana manomboka androany alarobia 20 Jona. Fepetra maro no napetraka ampanarana fenitra ny asa sy hoentina mitana izany ao anatin'ny fotoana fohy raha ny fanazavana. Na izany na izany satria vao tapaka moa lalana dia hiasa andro manalina ny orinasa Colas anao izay amin'ny tanany ampahandalana io izay nikasaina votaina alohan'ny fetin'ny 20 Jona. Dia eto izany izay avao ministera ny fanajariana ny tany, toeram-ponenana ary ny asa vaventy dia
maneho sady ny fialatsiny ho an'ireo mpampiasa lalana no izao fatapahana tsy maintsy atao izao. Eo manome toky moa izay miaraka amin'ny orinasa pôlasy fa tsy maintsy vita alohan'ny 4 jona ity lalana ity mba tsy hanelingelenana ny fifamoivoizana amin'ny andro fety. Ny aliny 12 jona teo Ratsivy no natomboka ny asa teto izay tafiditra amin'ny tetikasa rue de Tana no amafisina ankilany fanaminana fifamoivoizana eny an-toerana. Tonga eto amin'ny fotoanany dokavarotra isika aoriana izay ny atatsika mahakasika ny teny malagasy eny anivon'ny internet. Fa eo ihany koa ny fahatongavan'ny ekipam-pirenena malagasy bareny Madagasikara any Egypta hiatrika ny kanina 7-2 arivo rehefa avy eo. See, I was pissed at you. I was mad too. Now here's what I'm gonna do. Remember all the good times that we shared. You better remember everything that we did together. If we can work it out, girl, there is no doubt. You know I've had some doubt. I know our debt to love has been paid. I paid that bill. 'Cause you're my best friend till the end. Chez Total, on en fera toujours plus pour vous. Total, partenaire du football africain. Yes, I feel good. Oh yeah. Yes, I feel. Accord de crédit alors que tu étais encore en pleine conversation? Pas de panique, quand il n'y en a plus, il y en a encore. Avec SOS Crédit, Telma te dépanne gratuitement en crédit. Et la grande nouveauté, avec SOS Offre, Telma te dépanne aussi gratuitement sur tes offres préférées Yellow, Moore, First Premium et Telmanet. Tape vite le dièse 111 étoile 3 dièse. Yes, I feel good. Vous aussi, préservez votre patrimoine avec l'assurance incendie. Art, vivre et entreprendre en toute sérénité. La vache qui rit, ça demande cire. Nous un peu tout malérie. Miss calcium, si vitamine, arferayan Q. Mas fafnareta nerinya kis. Et fananlebeyan Q. La vache qui rit, ouf nash tout loin de now. Veneto amin'ny fampalalam-baovao isika. Fantokanana androany CSB2 ao manandrina avaran-drano mitetina 320 tapitrisa ariary ny fanamboarana sy ny fampitaovana izany ka ny MDF sy ny fianakaviana Britanika iray no nazahoana ny fotodrafitrasa Yves Richard. Tsy nanana CSB2 ny commune manandrina avaran-drano hatray. Tsy maintsy nitaterina ny azo ny hôpitaly be nanosy avaratra ny marary sy ireo reny manana fahasarotana eo amin'ny mpiterahana. Tsirikevitra ny aingy avy amin'ny MDF na ny Madagascar Development Fund sy fianakaviana Britanika iray manoloana io nananganana ny CSB2 tao an-toerana izay notokanana androany. Ce bâtiment de 11 salles mitetina 320 tapitrisa ariary ny tetibidin'ny fanamboarana sy ny fampitaovana ity trano ahitana efitra 120 ity. Ray amin'ireo CSB2 fito
namboarin'ireo mpivady britanika ireo ihany ity. Tetikasa manodidina ny 500 ny vita, nanomboka ny fitsanganan'ny MTF. Isan'ny nataona ilaram-pahamehana ny fanorenana sekoly ambaratonga fototra, ny fampidirana rano fisotro madio, ary tonga hatramin'ny fanamboarana tetezana, anamora ny fifandraisana. Fangatahana anjatony ny tonga isa-taona, saingy 20 hatramin'ny 30 ny vita noho ny olana arabola. Le problème pour nous, c'est que de trouver le financement. Raha toka maro ny maty noho ny falavirany hôpitaly be na Nosy Avaratra, na dia fasana ny marary teo anivon'ny komuna Manandriana Avaradrano hatr'izay. Ponina manodidina ny 400 alina ao anatin'ny fokotanenina sy ny komuna manodidina arak'izany no isitraka ity CSP2 ity. Olo koa zany raha tokony izy tokony misitraka tanteraka an'ity toeran'ity daholo izay mitsinjary eo amin'ny fokotanenina. Anisan'izany koa afaka manatona an'ity daholo ny manodidina rehetrarehetra tsy laza fatry ny avary amin'ny komuna ny Ambotrabiby. Izay misy eto aminay koa satria eto ny limitrofiny Ambotrabiby sy ny Manandriana. Safe zany ny olona rehetrarehetra avy any Ambotrabiby koa miponina izay tsy salama manodidina eto dia tsy maintsy misitraka an'ity koa tompoko. Manomboka amin'ny fahasalaman'ny reny sy ny zaza, ny fandrindram-piterahana sy ny fizahana ny ativava, tolotra ara-pahasalamana maro no hita eo anivon'ny CSP2 Manandriana. Tompona ndraiky mpanjakana sy fikambanana isan'ny tokony no tonga ny tokan'izany androany. Fa ny fampitomboana ho 5 alina sy iray hetsy ny isan'ny vahoaka malagasy azo rano fisotro madio amin'ity taona ity ny tanjona apetraky ny fitondram-panjakana izay miara-miasa amin'ireo sehatra tsy miankina maro samihafa. Fa obiazana ihany koa ny olom-pirenena amin'ny fitsipika mahakasika ny fahadiovana sy ny fahasalamana. Henri Florent. Mbola olana lehibe eto Madagasikara ny tsy fampiany rano fisotro madio ny anivon'ny tokantrano tsirairay avy eto amintsika. Ankoatra izay, isan'ny sehatra iray mbola marefo ora ho an'ny vahoaka malagasy ihany koa ny fidiovana sy ny fanadiovana. Ho an'ny komina Nosy Zato Andrefana androany, nisy ny fanomezana ireo fitsipika mikasika ny fahadiovana sy ny fahasalamana nozaraina tamin'ireo lehibe ny fokotany mba hisitrahan'ny vahoaka eny fotony ny tombontsoa azo avy amin'ny fahadiovana. Dia manana ny fahazotoana ireo lehibe ny fokotany sy ny komity rehetra misahana ny fanadiovana sy fidiovana mba hapiatra izay fitsipika sy lalàna madinidinika izay. Efatra amby enimpolo eo le andinin-dalàna, andinina fitsipika ao anatin'io code de l'hygiène io ka ny fanarahana tamin'izareo ny ametrahana izy. Tsy hoe Waterred na WhatsApp no nanoratra fa ny lehibe ny fokotany, ny SLC, ny fiarahamonim-pirenena izay taty aoriana moa niara-nitsofoka nanamboatra izy io dia namorona nijery ny teny fotony avy eo namadika an'iny ho fitsipika. Hisy ny fanaraha-maso ny fampiarana ireo fitsipika ireo mba hiantefa mivantana amin'ny vahoaka ny tombony amin'ny fanatanterahana izany. Fanaraha-maso voalohany indrindra apetraka amin'ny fahaiza-manao ny lehibe ny fokotany izay manana paikady mampiditra ny rano fanadiovana ao anatin'ny paikady fampandrosoana ny komuna. Misy ny atao hoe service technique ny EAH izay iarahan'ny ben'ny tanàna miara-miasa manao an'ilay fanaraha-maso ary izahay adio aoriana dia mbola manao tombanezaka hoe hatraizany fahafahana manao an'izay fanaraha-maso izay. Mbola lavitresaka ny fanatsarana ny tahan'ny malagasy misitraka rano fisotro madio sy ireo tetikasa fidiovana sy fanadiovana samihafa manerana ny Madagasikara. Tanjona aperaky ny fitondrana ankehitriny sy ireo vondrana tsy miankina misehatra amin'izany ny fanatsarana ny filan'ny vahoaka eny fotony, indrindra fa nisitrahan'ny vahoaka ny rano fisotro madio na eo azany fahasarotany. Lafim-baovao hafa kosa indray dia ilaina fanatsarana ny fampiasana ny teny malagasy eny anivon'ny internet. Ny fanomezan-danja ny tsirairay indrindra ny tanora no ahafahana mampiaina sy manatsara ny fampiasana ny teny malagasy hoy ny mpanoratra. Henri Florent. Hita taratra ankehitriny fa ambany ny fahaizan'ny tanora manoratra ny teny malagasy. Hisehoan'izany betsaka ny fampiasana aterineto sy ny tambatrotra serasera maro samihafa. Ny fampiasana ny fanafohizan-teny sy ny fanafangarona ny teny malagasy amin'ny teny vahiny no isany anton'io hoy ny mpanoratra. Ny teny malagasy any amin'ny internet dia vitsy ny mpampiasa anazy, ohatra hoe blog amin'ny teny malagasy, trankala amin'ny teny malagasy vitsy saingy misy ihany izy ireo. Dia ny olana koa dia ny fampiasana ny teny mifangaro sy ny fanafohezan-teny hafahafa izay mampiasa ny
ohatra hoe ny C, EQ, X rehefa mandefa hafatra sy ny peta-drindrina ny amin'ny Facebook ohatra. Dia izay anisan'ny olana. Dia ao anatin'izay indrindra zany ny ity hetsika teny gasy ho teboka ohatra ity mba ho fahametanana ny olona hampiasa teny malagasy madio rano sy hanandratra ny teny malagasy any amin'ny internet. Tsy amin'ny alalan'ny mpikaroka ny teny malagasy sy ny mpisetra toy ny eo anivon'ny université sy ny akademia malagasy irery ihany araka izany no ahafahana mampivoatra ny teny malagasy fa ilaina ny fanarenana goavana miainga avy amin'ny rehetra sy ny sekoly ambaratonga fototra. Fanomboka afaka 2 andro ny kanina 7 izay tanterana any Egypte. Efa any an-toeran'ny ekipa pirenena malagasy amin'izao fotoana izao tao anatin'ny hafaliana tanteraka nandraisany ireo malagasy monina any Egypte azy ireo. Henri Florent. Tahaka izay no nandraisan'ireo malagasy monina any Egypte ny fahatongavany Barian'i Madagasikara ny an-toerana hiatrika ny kanina 7 Ny zoma 20 jona izao, izany hoe afaka 2 andro no hanomboka ity kanina ity. Mitodika ny Egypte ankehitriny ny maso ny vahoaka malagasy amin'ny fandraisana anjara voalohany ataon'ny ekipa pirenena Barian'i Madagasikara amin'ity lalao ity. Raha ny fandaran-dalao ho an'ny ekipa malagasy, ny sabotsy 20 jona no hiakatra kianja voalohany ekipa malagasy eo amin'ny ekipan'ny Guinée amin'ny 20 alina ora eto Madagasikara. Aorian'izay ny lalao faharoa ny alakamisy 17 jona amin'ny 5:30 ora eto amintsika. Fanina amin'ny ekipan'ny Burundi ary ny lalao fahatelo farany amin'ny lalao isam-borona ny alahady 17 jona amin'ny 7:30 sionina amin'ny ekipan'ny Nigeria. Fahalohany isarana dia averina aminao vaovao nisongadina tamin'ity alina ity. Taorian'ny fionana teo amin'ny filohan'ny Repiblika sy ireo mpandraraha solika eto amintsika tapaka fa ahena manomboka rampitson'ny vidin'ny solika. Mizotra araka ny tokony ho izy ny famahana ny olany Otiva Boeny amin'izao fotoana izao taorian'ny fifampiresahana teo amin'ny filohan'ny Repiblika sy ny tompony andraikitra eo anivon'ny Otiva. Izay mamarina vaovao tamin'ity alina ity. Ankasitrany ianao nanaraka izany. Soavamanitra dia velominy fodary tompoko. La vache qui rit. Narainao teo ny vaovao miaraka amin'ny La vache qui rit. Ho finaritra ny tontolo andronao. Le journal vous a été présenté par Aro, miaina sy miaro, mandry voniny vato. La 4G by Telma vous a présenté Ny vaovao.